Adika eo amin'ny baolina kitra itsika any Kosafa 2024 nitaterahana taty Afrika Atsimo izany laharana fahatelo nisy any Madagasikara tamin'ity fananana ity rehefa nandresy any Botswana tamin'ny isa 2-0. Na de resy teo amin'ny manasa-dalana aza ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra dia nahinanarina teo amin'ny lalao fedi-toerana. Resin'izy ireo tamin'ny isa 2-0 tokoa mantsy ny ekipa pireneny Botswana ho maleriva tany Afrika Atsimo nandritra ny fedina laharana fahatelo tamin'ny fananana Kosafa Cup 2022. Baolina roa izay tafiditra nono avokoa. Tsy nataon'ny mpilalao Barea Madagasikara ambanin-javatra ity lalao ity satria dia samy nanao ny ainy tsy ho zavatra avokoa ireo mpilalao rehetra niakatra kianja. Latsahivona dia i Namibia no nanakana ny lalana malagasy tsy ho any amin'ny famaranana ny alakamisy hariva teo. Tamin'ny isa 3-2 nandresen'izy ireo ny Barea tamin'izany. Meloha izay dia nahavita tsy napoizina ny mpilalao ny Frank Rajora Samba sy ny ekipa teknika niaraka aminy rehefa nanilika ny Black Star ny Ghana teo amin'ny ampahefatalana. Taorian'ny fananana Kosafa Cup iny dia nisokatra kely indray aloha zany masoandro ny baolina kitra malagasy ho an'ny talovin'olona 250. Inona fa itoy amin'ny lalao nosy sy ny fanitsanana amin'ny kanina mondial izany fombiazana